manyakutu fisetrana mamay fuzakadu Jesus izay fendy dinawasarutra tisendwao Jesus mayanaulu mamayeri tuku iyoyeke kutanditwarira isayatarakuahumanawa iyokokukudiatsutaia apiwa iseetumena iyoyeke kutanditwarira isayatarakuahumanawa iyokokukudiatsutaia tsy ukivy ao Jesosy. Tsy ukivy ao Jesosy nada azo saitakipo aminao fayanao Jesosy lumanara isahazaua Sarayeva Jesus Payanana Laimarana Uva Iyareke kutanji Yarira Isaya Sarakua Umanawa Iyogo Kukudi Atsuchaya Apiwa Iseretumena Iyoyeke kutanditwarira Isaya Sarakua Umanawa Iyogo Kukudi Atsuchaya Apiwa Iseretumena Te ifaly a Jesosy rehefa injay fa omenao ho any fitiavanao. Te ifaly ao Jesosy rehefa injay fa miposaka lay masoandro Jesosy manazava ny fiainako eky te ifaly ao Jesosy azo kataindeinde iyoyeke kutanditwarira Isaya Sarakua Umanawa Iyogo Kukudi Atsuchaya Apiwa Iseretumena Iyoyeke kutanditwarira Isaya Sarakua Umanawa Iyogo Kukudi Atsuchaya Apiwa Iseretumena etona dia misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay sampanaka etao afaka nanakitateraka fotoam-bokatra tamin'ity alahady farany amin'ny volana Jolay ity fa nandritra izay fiboona izay dia saika nandalova ny madamo coronavirus izay rehetra ary nisy anankiroa niditra hôpitaly ary ny anankiray tamin'ireo anankiroa ireo aza niditra hôpitaly dia mivoaka afaka kelikely indray niditra hôpitaly indray
fa rehefa nifampivavaka izahay dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ahoana mifampivavaha mba ho sitrany ianareo dia ndreto izay salama soamantsara sy tomady ary velonaina soamantsara noho ny fitahian'Andriamanitra ka dia vonona indray andeha anatanteraka ny tafika masina izay ataonay any amin'ny mengambaninareo zao raha ho teneniko eto ilay izy faritra atsira be sy manodidina ary manandona ary mipahakatra ny ambobary any Antsirabe any ary any amin'izay alavitra indrindra moa no anaovanay izany tafika masina izany fa dia mila ny fanohananareo ambavaka izay ry fiangonana mifampivavaha ary mila ihany koa ny fanohananareo ara-bola satria mba efa nitady ihany ho azay efa nikatsaka ihany izay sampanagahy tamina fa mbola tsy nahita fiara mandeha amin'ny rano fa isaky ny andeha tafika masina dia eo aloha plein manao plein eto tsika gazoal vidiana ka dia mila ny fanohananareo fiangonana na ara-bavaka na ara-bola izahay ry ray aman-dreny dada Randrenatoandro Jean Joseph faly be izahay satria manatrika amin'ny fotoam-bokatra eto ny ray aman-dreny misaotra anao manokana nino sika sampanagahy tamina fa nitondra voandalana izy dia misaotra anao manokana izay dada nitarika anay tamin'izany rehetrarehetra izany ary dia misaotra anareo fiangonana ihany koa eto ambanindriana ny ao ambadika ao ny mpitaizakely rehetrarehetra any amin'ny riana voalohany ihany riana faharoa fahatelo fahaefatra ary indrindrandrindra ianareo vahoaka an'Andriamanitra rehetra izay mandre sy mahita izao fotoana izao mety mandalo tafitra mahery anodinany ramanavy sy ny vorondolo ve ny fiainanao sa misy manova ny parametra ka bloqué daholo izay atao mety tratry ny accident ve sa pobasy misesisesy ka voafantsika mpandriana zato ianao to olona resy hoy ny tompo aminao hoe mahereza mitraka mareta mivava fa Jesosy tsika tsy mbola nanda ny fivavahanao fa Andriamanitra mahery ho ny Andriamanitray ka tsy atakalonay ary tsisy asolonay azy mandrakizay voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any amen tsy misy asolom-panao fahavalo amin'ny sivifolo ao amin'ny boky kira fiderana fahavalo amin'ny sivifolo nare utambazana zao tsy misy asolokoanao utanako hatrany anao ry Jeso naiza no isiay satria anao mahita sy mita nare utambazana zao tsy misy asolokoanao utanako hatrany anao ry Jeso naiza no isiay satria anao mahita sy mita tsisy
miemutra tsisy ampisaraka na ny rendrarendrare erinalearembe tsisy asolokoana na ny fankatoavane ireo sampileibe tsisy asolokoana Tiana minao aurijesoti Mawona madakizakuri Nazuvy isuluki Yanao rijesono efatuki Iaro atimuvo rebi Batsiuveri tiku Ilai vuaditaminao jeso Nazuvy isuluki Yanao rijesono efatuki Iaro atiuvo rebi Batsiuveri tiku Ilai vuaditaminao jeso Tsisy ampiova, tsisy ampiemutra, tsisy ampisaraka na ny rendrarendrare erinalearembe tsisy asolokoana na ny fankatoavane ireo sampileibe tsisy asolokoana Tiana minao aurijesoti Mawona madakizakuri Tsisy ampiova, tsisy ampiemutra, tsisy ampisaraka Misaotra nareo fiangonana miaraka niraka aminay rendrarendrare erinalearembe tsisy asolokoana lio izahay fa tsy asolontsika n'izanizy Jesosy na ny fankatoavane ireo sampileibe tsisy asolokoana Tiana minao aurijesoti Mawona madakizakuri Zay ny sitrapon'Andriamanitra zay nentina sampanakay tamina ary nomeny tompo atsika androany tranon'Andriamanitra tena manaiky ho tranon'Andriamanitra ve zaho sy ianao ho tempolin'Andriamanitra fa masina ny tempolin'Andriamanitra hoy ny tompo dia izaho sy ianao izany mety nandalo sy niseho tamin'ny fiainantsika tsirairay avy zavatra maro samihafa anjara tandrifo nomeny tompo asainao zany mety nandalo olana ianao mety nandalo ady ianao mety nandalo aretina ianao fa androany nitaona asainao Jesosy mba tena tsisy asolontsika azy amin'ny fiainantsika manontolo tsy natateraka an'izany tsika rehetra dia hitsangana isika hitondra ny tenantsika ino atrehan'Andriamanitra manoloana an'izany sitrapony izany
hivavaka isika. Jesosy malalo zany iranay hoe tsisy asolonay anao fa raha ny marina Jesosy a efa nsoloanay zavatra maro samihafa be dehibe ianao teo amin'ny fiainanay. Natakalonay vola makarena ianao, natakalonay ny voninahitra ianao, natakalonay ny fomba mpiainana ety amin'izao tontolo izao ianao. No heverinay ireny fa hoe anjara tandrify fiara-tenentinay nanamarinana ny tenanay fa diso izahay satria tsy nahana fahamasinana amin'ny mahatepolin'Andriamanitra nomenao anay. Mifony izay Jesosy, tena mifony izay, mibebaka aminao zahay fa tsisy miafina aminao ane zay nalehana tsiray avy reto na dia zay verinay fa tany amin'ny takona indrindra aza mianjaanja eo masonao zany satria tsisy takona zay tsy hita ary na miafina zay tsy aseho ianao fa mianjaanja zay. Ka mifony zay Tompo, mibebaka izahay, mamindrafo aminay, mamelany elokay, impirimpiry zay no mitady hevitra, mitady lalana, tsy hanaovana ny asanao ary nataonay fierena sy fialofana ny coronavirus tamin'ny fotoanandro. Fa misy ane Jesosy mbola tsy mety mivavaka mandrak'ankehitriny fa matahotra ary na aminay reto ary dia misy voandroandro reny miditra am-piangonana. Mifony izay Jesosy ny amin'izany. Jesosy ny angatahanay dia le ranao soa nalatsaka teo amin'ny azo fijaliana mba hanadiovy hanasao anay fa mitsotra zay ny amin'ny fahotanay dia mino zay fa tsy manafina nitavanay aminay ianao fa manadio anay tokoa fa ny rahanao rery an' Jesosy ny mahadio sy mahasasanay ka dia misaotra anao izay ny amin'ny famindra-po rehetra. Ko ndeha izahay ika tahaka ny Davida mpanao salamo zay rehefa voavela eloka dia ananao fiderana manao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarina amin'ny fahotana, sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra raitsy to mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zananay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virgine nijala raha nampatoplato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevo nidina tany amin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo ankavan'Andriamanitra raitsy to avy any viny tsara velona sy maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manery an'izao tontolo izao fiombona ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Hanavaozantsika ny fanoloran-tenantsika riavana ny amin'izay famindra-posy famelan-keloka nomeny Tompo antsika dia andeha irahantsika manao ny hira fa 577 ny 9 manolo tena aho ho anao tomposoa ka ny heliko rehetra pasasanao avokoa. Manolo tena aho ho ana retomposoa ka ny eloko rehetra mba sasanao avoko engaka omenao ahy fumaty sy vaova mba zako manefa zay rehetra sitraka. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga sady tsika riavana
amin'ny fotoana zay akalazantsika n'Andriamanitra ny amin'ireo mpanompony marobe izay makalaza ny tsingerin-taona maro samihafa amin'ity anio ity. Misy iraika amby 30 izy ireo no makalaza n'izany tsingerin-taona samihafa izany ny amin'ny andro androany dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ampanajana ny anaran'izy ireo. Raha hoe Elson Gracianael any Fransa 20 taona mangataka ny RFFPM 700. Raha soa Nouvelle Julia Elise tamin'ny 20 Jolay. Raha soa Natoandro Jeannette, raha Leson Michel Patricia, raha Zory Arisoa Hantamalala, raha Farasoa Madeleine tena 20 taona namokanana diakonina. Raha fanomezatsoitsikina Efasoa 2 taona tamin'ny 20 Jolay teo. Raha Zafindray be Antonine 20 taona magataka amin'ny tompo mba homeny fahasalamana. Rehoanina Nansia Kristianina 20 taona tamin'ny 17 Jolay. Raha Bakaromanana Claudine tamin'ny 20 Jolay magataka ny ira 2700. Raha Kotonoely Sara tamin'ny 20 Jolay. Raha Kotoary Malala Colette 10 taona na ampiandry. Raha Kotonierana Rodolphe tamin'ny 20 Jolay. Raha Andria Malalatina Valsoa tamin'ny 20 Jolay mangataka vavaka. Raha Laison Zaka sy Aingo 70 taona ny mariazy tamin'ny 20 Jolay. Raha Soary Malandy Marie Madeleine 20 taona tamin'ny 20 Jolay. Andrianony Vaniala Tiantso 7 taona tamin'ny 20 Jolay. Raha Noeliary Vao Jean Robert sy raha Antamalala Clotilde Fanja anniversaire amin'ny mariazy. Raha Beatoandro Joelson sy raha Andriambelonoro Lova anniversaire amin'ny mariazy. Andriana Valina Miora Arniaina tamin'ny 20 Jolay. Feno Sentoniry Amboavonjy Nathalie 10 taona na ampiandry. Raha Andria Malala Eliza Fandresena heritaona. Raha Velomanatsoasina Sarbidy tamin'ny 20 Jolay. Raha Vololonirina Seta tamin'ny 20 Jolay. Raha Beony Sintraka Nomenjanahary sy raha Jaofera Rija. Raha Beony Sitraka Nomenjanahary makalaza tsingerin-taona tamin'ny 13 Jolay. Raha Jaofera Rija sy raha Zafindrakotiny Elia 10 taona amin'ny mariazy. Raha Zafina Manana Juliette 19 taona. Raha Koto Malala Lovatina sy Andriana Arvondylandy 20 taona amin'ny mariazy magataka vavaka. Dia faly miarahaba anareo rehetra ariavana ny amin'izany tsingerin-taona maro samihafa izany. Ny fanomezana tsara avy amin'Andriamanitra dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Isaia 9:70 izay no cadeau omeny tompo anareo Isaia 9:70 ny 9. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao no lazain'i Jehova tamin'ny taona fankasitrahana no nianoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Dia iaho anao aho ka hanome anao fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava. Iarahantsika amin'izy ireo ary dia andeha ataontsika ny hira nangatahany teo ny hira 290 sy 700 ny 9 ihany eo an-tanànao raiky no apetrako izao ny fiainako rehetra mbatahino zanakao vidy izay dia hitsangantsika hitondra-bavaka azy ireo. Eo an-tanàna reraiko no apetrako iza ny fianako rehetra mba tahio ny zanaka ny favalo tame liaie rijeo farai piaro maro vinawanye. Iaraka itsangantsika riavana hivavaka ho azy ireo.
jesosy malalo misaotra anao indray zay a ny am'rety mpanomponao zay makalaza ny tsikery-taona ny amin'ity androandroany ity tsy ngery-taona maro samihafa zany ao no nanoratra fa ao ny tsy nanoratra dia isaorana ianao avokoa namezanao azy ireo tombonandro tompo fa avy aminao zany tsisy mahay zay mampitombo ny andro avelomanay na de ray segondra ihany aza fa famindrapo avy aminao zany a de isaorana ianao indrindra ao ny zaza jesosy mbola voahery-taona fa ianao lay jesosy tia zaza no angatahanay a omba sitay azy mba hitombo tena saina fanahy ary tombo fity aminao andriamanitra sy ny olona ireny zaza ireny ao ny tanora tompo entinay ambavaka aminao ina ny arovany zatovo ny lalaka lehany de tsisy afa-tsy ny fitandremana ny teninao de ampianary ireo tanoranao ireo jesosy a mba tena akato sy tandrina ny teninao mandrakariva misaotra anao zahay reo ny tokantrano jesosy ao ny efa tao anatin'ny taona maro ny tahinao azy de angatahanay ianao jesosy mbola hitaza ny tokantrano zany satria ny tandry trano lova avy amin'nyray fa nivady endry lova avy aminao jehovahandriamanitra mba ho mpivady mifankaty ao aminao ireo tsy ho tahaka ny ana ny asy safira ka iray hevitra amin'ny ratsy fa mba ho tahaka ny josefa sy maria lay ny taizanao a ifampatoky sy ifankaty mandrakariva ary taiza ny akohona ny tsara araka ny sitraponao andriamanitra misaotra tompo reo ny mpanomponao marobe zay nandray ny ositra avy aminao mahadiakonina mampiandry jesosy a rehefa nahinao masina zay fa nanosoranao azy a aza isorina aminy mihitsy anany hafanam-po tena mbola anim-pona anao hiderananao mandrakariva anaovana ny asanao hiazakazaka foana jesosy na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana anao ny asanao misaotra tompo reo ihany ko reo efa ray aman-dreny efa nahazo taona tompo a fa tsy avelanao fa mbola irinay araky ny teninao fa mandra-pahantitra ao de tsy miova aoka anao foany hitantana azy ary lay afanam-poto ao anatina nympony anao a dia mbola ampitomboy amin'izany izy jesosy anompo anao lalandava amin'ny androm-piainany rehetra de misaotra anao zay apetraka feny sy manontolo a eo mpelantananao a ny vahoakanao rehetra jesosy na ny nanoratra na tsy nanoratra mba ho fenondra ny fitahino sy ny fahasoavanao ny anaranao jesosy kristy tompo a no anyrenay a sangatahana izany vavaka izany misaotra tompo amen mahazo mipetraka ny fiangonana faly miarabantsika rehetra indray a amin'izao 10 minitra ny tenin'Andriamanitra zao mangataka ny mpianatra rehetra sy ny mpampianatra hiara hitsangana dia ataontsika ny hira 270 sy 761 ry jesosy zoko be fity Jesus ki befiti havi kami tatana vandosa maniasi havi lini satana ri Jesus tayuzai fambula keli saina etsimbaendi tsimai famu rambakaina vavaksika arak'izany tonkira-panahy zany jesosy miantso anao tokoa izahay azony tokoa ny sainay fa mbola zazabodane izahay manakambara aminay ianao angataka amin'ny fanainao masina kosa nefa izay anongatra amin'ny fonay tsirairay avy azahoanay mandray an'izany teny zany ary ampitoera ty anatinay zany mba hitsimoka hitombo ary amo mba hisy fiatraikany amin'ny fiainam-panahinay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo
nametranay izany vavaka izany. Saotra Jesosy io. Amen. Tenin'Andriamanitra entitsika ampahirezana antsika sangalantsika lesina araka izy a dia ao amin'ny Salamo 8:100. Salamo 8:100 ny andininy 2:100. Salamo 119:111. Rehefa hita ary dia raha antsika mamaky amin'ny aran'i Jesosy manao hoe efa noraisiko lovako mandrakizay ny teny vavolombelonao satria fifalian'ny foko izany. Amen. Teny vavolombelonao moraka izy dia tenin'Andriamanitra ihany. Tantara kely ray avy hatrany no entintsika angalana lesona avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Tao amin'ny orinasa iray no niseho ity tantara ity. Tonga ny faran'ny taona dia tapa-kevitra ity vahiny tompon'ny orinasa fa mba ame cadeau, ame fankasitrahana ho an'ireto mpiasan'ny orinasa reto. Misy 10 mianadahy izy ireo dia ame cadeau izy ka zavatra anankiroa no velarina teo anatrehany fa ny ray ihany ny safidianana. Ny cadeau voalohany dia valopy be misy vola, mavesatra dia mavesatra. Ary ny cadeau anankiray faharoa dia baiboly. Ny valopy dia fanaraka amin'isan'izy ireo 10 mianadahy izy ireo tao amin'ny orinasa. Fa ny baiboly kosa dia iray ihany. Ka izay tian'ilay mpiasa ho safidiana. Natomboka tamin'ny mpiasa ambony indrindra. Safidianina voaloha dia ny DG izany. Tonga ny DG ny safidy dia ozy izy hoe, ozy ny vazaha patron le orinasa hoe inona ny anao nga DG? Valopy misy vola ve sa ty baiboly ty? Dia ozy nga DG ny orinasa hoe volany ihany ho raisiko satria amin'izao faran'ny taona izao tokoa dia hitsangatsangana kely any ampitan'ny ranomasina ka sitranay mba anapipiko ny dépense fa ny baiboly mbola tsy dia ilaiko loatra. Nanaraka hono ny chef de service tovitovy tamin'izay ihany. Izaho koa mba tahaka ny DG mba hitsangatsangana koa fa hita tanin-drazana ihany. Zaza manana baiboly ao an-trano tsy indraindray ihany aho vao mamaky an'ilay izy, indraindray rehefa any am-piangonana ihany. Dia nandeha ny manaraka dia takitaky izay daholo 10 mianadahy izy ireo. Tonga teo amin'ny gasofera, nanao tongotra akato ny gasofera, tsy salasala fa tonga dia ilay vola tao anaty valopiny nalainy, sady falifaly izy ny tsinjatsinjaka. Ry DG ozy ara tia no alainy maika ampizaha. Zaho ozy ny gasofera mba mamaky baiboly ihany, manana baiboly aho fa mbola tsy dia ilaiko loatra. Fa farany indrindra ny fahafolo tamin'ny zareo dia ngaga gardien. Dia ozy vazaha patron hoe ianao koa nga gardien, raha izao pôzipôzinao izao mila vola koa ianao. Dia ozy nga gardien hoe tena marina izany patron, marary ny reniko, tena mila vola hitsaboana azy, nefa alony aho ilay baiboly. Nga gardien rery no naka amin'ny baiboly fa ny izy 7 mianadahy ilay vola tao anaty valopy izay navesatra dia navesatra. Dia ozy izy ireo nanadroadroagna gardien hoe maninona ilay ty raha vola ny nalaina, amin'izay laha afaka mitsabo ny rery lahy.
avy eo afaka mividy baiboly ihany koa na mbola hanao zavatra hafa fa tsy niova tamin'ny hevitra gna gardien. Samy nahazo ny tsirairay dia hoy ny vazaha-patron hoe samy ary manokatra ny safidiny e. Dia natomboka tahaka an'ilay safidianana andehanareo voalohany ihany. Sokafana hoy ny vola tao anaty valopon-gady DG dia nisy vola 2 tapitrisa 10 millions de francs. Faly nitsinjaka tsy tahaka ohatr'izany ty DG ty. Nandeha koa ny antsika chef de service toraka izany ary faly nisotrotra ny vazaha-patron tena misaotra anao fa vita ny vakansy e, vita ny fety dia ohatra zay hatrany. Dia hoy zao nga vazaha-patron hoe ary maninona ny anao ringa gardien tsy mba sokafana. Aleo ny rehefa any an-trano ozy izy fa any an-trano namaky an'ity baiboly vaovao be ty. Dia aleo ozy izy nga vazaha-patron sokafana eto e, fa ny olona rehetra samy sokafana daholo ka ny ahoana ianao tsy sokafana. Tena sokafana nga gardien on'le baiboly dia akory ny agagany fa nisy valopy manify dia manify anankiroa tao anatiny. Valopy voalohany hono dia nisy soratra hoe satria ianao na ny fisafidin'ny baiboly dia omena vola 100 millions de francs ianao, 20 tapitrisa ariary. Zany hoe avy 10 eny noho ny raitsy safidin'ny vola izay navesatra dia vetra tao anaty valopy be. Fa ny valopy faharoa kosa dia nisy soratra koa tao anatiny hoe satria ianao ny fidin'ny baiboly domeko anao maimai-poana ny orinasa. Fa izaho andeha ody any an-tanindrazako aho ozy ka tsy hiverina intsony. Dia izay tianao anaovanao an'io vao omeko fanananao io lovanao. Faly ny teran'Andriamanitra ty gardien ty, tsy nisy ohatr'izany. Hoy vazaha-patron mantsy an'ny gardien hoe fa maninona ho ahy ianao monsieur le gardien, tsy mba taitra tamin'ny vola tao anaty valopy be izay avy dia avy mihoatra n'ity baiboly ty. Dia hoy zao nga gardien hoe za patron fiainako ny antenin'Andriamanitra, efa noraisiko lovako fananako mandrakizay ary tena fifalian'ny foko zany tenin'Andriamanitra zany. Ka isan'andro aho raha vao mifo dia manokana fotoana ionana amin'ny tompo, andinihana soratra masina, isaintsainana ny tenin'Andriamanitra, ka miasa mafy amiko ny baiboliko. Ary ny baiboliko izy dia efa tena tota dia tota tokoa rehefa tena rotodrotika satria efa ndimbiasako tamin'ny ray aman-dreniko io. Ary dia efa bolana lasa zay ozy nangataka sy ny talao tamin'i Jesosy aho hoe mba soloy aho Jesosy ty baiboliko ty, mba soloy aho Jesosy ty baiboliko ty. Valim-bavaka io patron izy, ka rehefa tonga ianao na ame safidy tsy niala tao amin'ilay baiboly ny saiko. Ary tena valim-bavaka io izy. Inona araka izy ny afatra tianao raisitsika amin'izany, inona ny fiainam-panahy lesina fotomintsika amin'izany. Andriamanitra dia tena mamaly vavaka tokoa, mitahiry fanambinana ho an'izay matoky azy, ary afaka manome mihoatra izay noeritreretintsika. Araka lazain'i Jesosy hoe na dia izay tsy nangatahanareo zany nge azoko omeko anareo hoe saingy izao mila toe-poso toe-tsaina tahaka an'le gardien. Naninona le gardien rehefa nahita ny valim-bavaka tsy mba niroro-saina izy. Halako Andriamanitra mimpiroro-saina eo amin'ny 7:7 eo ambany eo. Tsy mba niroro-saina ty gardien ty, tsy mba niovaova hevitra, tena nanana fo natoky, nanana fo mahitsy, tsy nianahana manoloana valim-bavaka. Dia izao hitanareo izao, engane mpianatra sekoly alahady, saonao fombafomba fotsiny amin'ny tenin'Andriamanitra, fa tena mba hanao tenin'Andriamanitra
ho lova ho fananana mandrakizay ary tsy ohatraminy fa 12 taona ihany ny anaranareo tenin'Andriamanitra fa lova mandrakizay ka tokony anokatra fotoantsika raika izy anokana fotoana isan'andro andiniana soratra masina dia azo valim-bavaka anie ny mpianatra rehetra ary arahana surprise goavan'izany ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra. Amen. Ento dia miarahaba antsika rehetra indray tsirairay avy mbola afafa mivavaka na dia masika be ary coronavirus tsy maintsy resy eo amin'ny alalan'i Jesosy tia antsika rehetrarehetra Jesosy piasa to hoe tsy eto foany dada fa tena tsy hoety matetika mihitsiny ao ao ny fanokanana fiangonana cathédrale atsika FPVM Antolaniaro any Fort-Dauphin zany tsy maintsy ho any dada ao ny fanokanana misy koa fiangonana any Dego tsy maintsy ho any dada andro fanokanana maromaro fifoazana fanokanana mpiandry be dehibe tsy maintsy enjena dodoolo zany volana septoa sy na septambra tsy fantatra mbola ao amin'ny oktobra mbola ao ny novambra farany tsy maintsy mandeha amin'izany dada raha mbola velonaina koa mba mivavao any dada dia mba mety izy amin'ny toerako anareo hoe andeha tahaka ny dady zay Jesosy hoe andeha zao ry zareo Gaetam misaotra ny lefa nitarika be dehibe teo fa mampavolovolo folo manao hoe tsy mba nahavita an'izany Jesosy ary ny afatra Jesosy androany no an'ny rehetra dia ao amin'ny Luka 7:70 momba ny tantarany Zakaiosy jereo tsara ny Zakaiosy rehefa tonga teo Jesosy izy amin'ny 5 Luka 7:70 rehefa tonga teo Jesosy dia niteny taminy hoe ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ohatranao aho anio midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ohatranao androany tsy maintsy azadinonao zany zay nataitra ny fona hoe androany ihany zany misy fanapahan-kevitra androany ihany zany dia ho tonga ny amiko Jesosy ay inona ny tonga tao an-tsainy voalohany ozy izy 19 fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompo ny antsasaky ny fananako meko hoaniny mahantra ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia honeriko avy efatra eny izany anio voatonga tany mihitsy Jesosy noloarany daholo fananany rehetrarehetra raha mijery orona-peo amin'io anao tena laza mihitsy ianao hoe tsy vitako zany Jesosy zay voarainy tanana na ny tsena rehetrarehetra fa nataony anaty kitapo kely dodoly ny any tsena rehetrarehetra nilahatra mihitsy izy nanolotra azy ohatr'izao anyvaoaka zay mandalo eny an-tsena mandalo rehetra ny tokotany mandalo rehetra any amin'ny arabe zay hitany fananana nonerany nariny daholo zany rehetrarehetra satria anio avy ahoana ozy Jesosy amin'ity fahotako be ty tratra azy eo anio ihany inona ny fanapahan-kevitra androany meko ny mahantra daholo toy Jesosy hoe anio koa no tonga amin'ity tany ty ny famonjena fa izy koa dia zanaky Abrahama koa zany tsy mba nandeha tany amin'izany Gaetama zany tsika tsy mbola nanao zany hoe rakitra fanonerana nonoota le nataontsika tamin'ny voalohany rakim-panonerana fanaty mpanonerana
ho an'i Jehova fa ty efa nahaki-panorena nonota mifaota antsika rehetrarehetra izany tsy nanota ary tsy anganontana zay nanota zay nanota rehetrarehetra dia manonitra voalohany tsy mbo tahaka an'gay tamin'izany a Jesosy raha anisan'izany dalo nitsoka sifle zany efa tsy tantsony tsy nalefako tany zanako raha fantatro zany fa ty za ty Jesosy dia manapempo foana ny rarahako manapempo foana ny rarahako hatramin'izay aza mandeha any misy dalo any masosotra any maty any zany mba nataoko Jesosy ho avy any aminao Jesosy a inona no ataonao inona no anoneranao an'izany mifona a Jesosy dia mba hatoloro ho an'ny tompo izay tokony hoe hatreto 2019 2020 21 tena tsy mbola mba nandeha mihitsiny aho a anonotra an'izany a Jesosy tia ny gazoaly rakizy androany ihany mba hataovy zany zavatra zany a azany tia ny tompo ataontsika rehetrarehetrarehetra amin'ny ty herinandro ty indray a rehefa avy eo ka no rakitra arytsika izao a ny amin'ny kitapo tsotra dia ho an'ny fiangonana ary zay an'ny mpande kosa rakim-panonerana iny ho atolotritsika ho an'ny Gaetama daholo fa mba hanao sady ampirisika zanatsikitsika mba hiditra ho fipeazina ahita fitia eo natren'Andriamanitra ahita maminy amin'izany fanompona ny tompo zany a fa sady miaro izy a no mamonjy sotra tompo izay mameampifaliana no kasitrahana indrindra Izai
loboka tsy mety magnody atoboka fa tsy avelana boboka otorana olavelona sy voboka dia mbola ho ampitombonao amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Kristy Jesosy Kristy tompontsika. Dia ampifaliana indray ny rahabanantsika rehetra nahatratra izao andro anehoan'Andriamanitra ny voninany izao. Dia miarahaba manokana ny Gaetana amin'izao androm-bokatra izy ireo izao. Dia toy izao indray ny raharaha eto amin'ny fiangonantsika. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Avy amin'ny Kristianina tanora zokiny eto an-tany nanandrano. Antsoina ny dekônina pia, ny birao sy ny komity, ny mpikamana rehetra hatramin'ny taona 2024 na nahavita fanavozana fitsoratana anarana na tsy nahavita. Ny sapana katezo ho tonga hamonjy ny fivoriam-be izay ho tanterana ny sabotsy faraiky amin'ny 30 ny volana jolay ho avy izao ao amin'ny efitra 700 amrina fahatelo ny fotoana dia hanomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Satria efa vita ny fanatazana ny rakitra ny ao amin'ny rihana voalohany efa vita avy azafady? Mbola tsy vita. Fiderana. Entanina isika rehetra fa misy toy ny mahazatra melohan'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia misy ny antsa-piderana izay ataon'ny mpiantsa fiderana amin'ny zoma fa 30 ny volana jolay amin'ny 5 ora sasany hariva ao amin'ny rihana faefatra dia maniry ny fahatongavanao Jesosy ilay maika hamonjy anao. Avy amin'ny sekoly alahady eto an-tany nanandrano. Mianatra sekoly alahady anio ao aorian'ny fotoam-bavaka amin'ny 7 izao ka toy izao ny fandaminana. Ny ankizy 3, 4, 5, 9 taona dia ao amin'ny rihana voalohany miaraka amin'ny olon-dehibe. Ny ankizy 7 sy 8 taona ao amin'ny rihana faharoa. Ny ankizy 7 taona any amin'ny rihana fahatelo varavarana 700. Ny 10 taona ny miakatra ka hatramin'ny 700 taona any amin'ny rihana fahaefatra. Manao fiofanana tafika masina ny mpampianatra anio ao aorian'ny fampianarana any amin'ny rihana fahatelo ao amin'ny varavarana 700. Dia efa vita moa ny fanatazana ny fanatitra atao aloha ny fanolorana izay vao atao ny fanomezana ny raharaha. No ary dia raha ny tompo isika sady angataka foana isan'andro ny famindram-pony. Ny famindram-pony eny tsy mahalany ritra antsika fa ny fahatezeran'Andriamanitra dia eo foana raha tsy mibebaka isika. Fa rehefa tonga kosa isika ka mibebaka isika manatitra fanatitra ho azy isika dia mangataka foana ny famindram-pony. Tsangantsika mamoko indrindra ianao Jesosy mpiaino vavaka. Akavia Bamikiraya Faianao Tsy miova mama
tompoony ino no avalikanao aminy rehetra zay nataonao atraminy kely ambony Jesosy io misaotra tsy mananao aho tsy mananao fa ampiany fahasoavanao tompo avalikanao aminy rehetra zay nataonao atraminy kely indrindra ambony Jesosy io misaotra Alleluia 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 ambony Alleluia Amen teko anto zay nivitanay Jesosy tena rakitra fanonerana no fotoana tsy mba nanaovanay ny asanao izay ifonanay tena ifonanay aminao zany kely zany Jesosy raha mihoatra ny fotoana rehetrarehetra tsy mba nitorinay ny filazantsara kely zany Jesosy raha mihoatra ny famindram-po nataonao taminay ary zany mahamenatra anay ka na kely iny na be iny vokatry ny fonay mba hitony mandrakariva aminay olombelona ny fahatezeranao Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any Alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahitany rehetra amen betraka izy hotoizanandra raha eto amin'ny fiangonantsika filazana ilazana isika vahoaka an'Andriamanitra fa amin'ny alarobia fahavalo amby roapolo ny volana jolay ho avy izao ny fisotroana ny rano Jesosy koa entanina ny tsirairay mba ho samy iomana ara-panay na ara-pitaovana verre jeté koa izay rehetra manam-pikasana ny hitondra mody dia entanina mba hanaja ny elanelana eny amin'ny W fa tsy eny amin'ny lalatsara izany dia ho tanterahana aoriana ny fotoan'ny mpivavahana manentana ny fiarah-miasa antsika rehetra ary mba hanaiky ny fandaminana rehetra avy amin'ny sampana fanantenana ho an'ny komity ny fananganana ny tranon'ny dada ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra Jesosy Kristy tompo misaotra an'Andriamanitra lehibe izay no nahatanterahana ny fanateram-bokatray ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay lasa teo maneho fisaorana mitafotafo antsika fiangonana ihany koa izay sampana fanantenana tamin'ny nanohananareo anay nandritra izany herinandrom-bokatra izany dia nahazahoanay vola 10,351,000 ariary na 51,755,000 francs koa noho izany izahay dia manolotra vola 200,000 ariary na roa hetsy ariary famitana ny tranon'ny dada Jesosy tompony hamary fitianareo ary atanteraka ny teny no amintsika tsirairay tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo avy amin'ny voamerina ny katekomena ilazana isika ray aman-dreny mikasa apiditra ny zanantsika hanao katekomena sy ireo izay maniry hianatra katekomena ary ny groupe A, groupe B, groupe C fa efa manomboka ny fampianarana isaky ny asabotsy amin'ny roa tolakandro fiantsona ilazana ny iraka eto an-taninan'andrano mba hanao dinidinika ireo mpiomana hotokanana any an-daingo sy anja isan'andro ny fandraisana ka hanomboka amin'ny asabotsy fa 7 ny volana jolay ka hatramin'ny zoma fa 3 ny volana jolay manentana ny fiarah-miasa hampirindra ny asan'Andriamanitra ary manoveloma amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny fifoazana iandy ilazana ny mpiomana eto an-taninan'andrano izay maniry hotokanana mpiandry
any amin'ny toby andaingo sy ny toby anja ho tonga eto an-taninan'andrano atao dinidinika. Misy iraka mandray anareo isan'andro. Ny faran'ny fandraisana ny dinika dia ny zoma 30 ny volana Jolay. Manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Avy amin'ny fifoazana taninan'andrano ihany fiantsoana. Antsoina ireo olona maniry dia hiara iasa amin'ny voameran'ny vola amin'ny fanatsarana ny asan'ny tompo eto anivon'ny fifoazana taninan'andrano, indrindra ireo miasa ao amin'ny maraim-baovao, fampianarana latsinainy, ny alakamisy, ny sabotsy, ny alahady, fotoan-tsarobidy, fotoam-pifoazana larobia amin'ny 2, fotoam-pifoazana larobia amin'ny 9 deuxième étage tarihan'ny iraka Razaka Arimanana Dieudonné, ao amin'ny 4e étage tarihan'ny iraka Rasoa Samimanana, Ravomalala, Mbolandrina, ny groupe 2, ny Rojombavaka mba ho tonga ivory ny asabotsy faraiky amin'ny 30 ny volana Jolay amin'ny folora maraina ao amin'ny 3e étage porte 314. Manantena ny fahatongavantsika maro be ary manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Dia toy izao indray ireo zanantsika iroso amin'ny fanamasinana fanambadiana. Andriamatoa Ranaivo Jaune Jean de Dieu, Ramatoa Zanamanana Madeleine Nandani, Andriamatoa Solandria Midosy, Ramatoa Zoely Arsou, Bebnirina Esther Ankilany, dia fanamapandre fanamasinana ny fanambadiany zanany Ranaivo Jaune Lanjana Almanana sy Rabarvelo sitraky ny aina Estera, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 7 ny volana Août amin'ny 10 ora maraina. Andriamatoa Solofo Arsona Jean Baptiste, Ramatoa Veloire Malala Lucie Andany, Andriamatoa Tsimanosika, Ramatoa Arindrina Fanjarso Ankilany, dia fanamapandre fanamasinana ny fanambadiany zanany Rasolofo Arsona Tahina Fitiavana sy Rary Malala Rovasoa, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny alakamisy 12 ny volana Aogositra amin'ny 10 ora amin'ny 12 ora atoandro. Ramatoa Ratsiandavana Razayar Vao Saoly, Andriamatoa Ratsiandavana Herzo Ramatoa Ranoro Arimanana Fanjandrina Andany, Ramatoa Soarso Justine, Andriamatoa Randriana Arvony Rivomanitra Idéal sy ny vadiny, Ramatoa Zanajoary Serafina sy ny vadiny Ankilany, dia fahalmapandre fanamasinana ny fanambadiany zafiny ny zanany Nambiny Tsotaina Ratsiandavana sy Delanina Jawary Miantra, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 14 ny volana Août amin'ny 10 ora maraina. Andriamatoa Andriambololo ny aina Ajandrina Jean Sylvain, Ramatoa Ravolamianta Aingotrina Andaniny, Andriamatoa Mboazafy, Andriamatoa Manatso William, Ramatoa Zafiniera Rodolphine Ankilany, dia fahalmapandre fanamasinana ny fanambadiany zafiny ny zanany Randria Miaja Zolalaina Honora sy Ramanatso Aingotrina Rodolphine, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 20 ny volana Août amin'ny 12 ora. Izay mahita moa tsy mamety na namasinana izany fanambadiana izany dia iangaviana izy hampandreny mpitandrina mialohan'ny fotoana voatondro. Toy izao ireo avantsika Nodomandry. Ramaro Zaka itoeratsoa haiko fahasoavana dia natsoiny ray ody any aminy rehefa nampindramina nandritra ny 9 volana teto an-tany. Hoy ny ray aman-dreniny Ramaro Zaka Arlala Ricardo sy Ramanandray Soa Ravinata Tamo, izay mpandray eto amin'ny fiangonantsika. Fandevenana moa dia efa vita tamin'ny 20 ny volana Jolay tany amin'ny fahasandrazany Andraodo Alarby Ambatomanga. Ny fararakitra voaray avy amin'ny fianakaviany tompoko lahy Rahendry Armanga Andria Malala Roala Ariary. Dia Andriamanitra tompon'ny fampianonana tompoko noritsika indrindra ampionana izany fianakaviana tramanjo izany. Dia toy izao indray ny voady voaray izao maraina izao. Nandritra ny herinandro naterina taty am-piangonana. Jehovah ray ity ny ampafolo karama volana May, akasitrao ray fa vokatry ny fo dia aoka ny masonao sy ny fonao eo amiko sy ny ankonako rehetra mandraka riva amin'ny anaran'i Jesosy, vola 382 000 francs
116 000 bon premier étage, 150 000 tranon'ny pasteur dada, 116 000 ho an'ny pasteur any ambanivohitra. Ateriko eto anatrehanao Jehova ray ny apafolo karama join, akasitrao tompo voninahitry ny anaranao dia amarino amiko sy ny ankohonako Jehova ny teninao ao Malakia 3:10. Vola 366 000 francs, 416 000 bon premier étage, 150 000 tranon'ny pasteur dada, 100 000 radio fiotaza-tsoa. Ny procession 50e pasteur dada tamin'ny lahady 20 volana jiona manolotra vola 150 000 francs. Zao no natoerintsika indray androany. Tsy misy soratra 2 arivo ariary. Raha mpisaorana ho an'i Jesosy malala no nahafahany Noela Christiane CPE 6e vola 2 arivo ariary ho an'ny dada atao goûter. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra indro Jesosy ny fanatitra kely ho lohany fahatsorambiny aniny ny zandrikelinao ny rakoto tsy lavo miarina amin'ny baka izay ho atreny ka azo mention très bien manolotra vola 2 alina ariary. Hanalany zanak'roalahy amin'ny fofona sigara sy ndrongony ianao misaotra Jesosy malala amin'ny valim-bavaka sahady. Mamindrafo amiko Jesosy mamelany heliko amin'ireo fahotana vitako ny fona Jesosy mamindrafo amiko esory amin'ny troso Jesosy taio ny tsenantsika Jesosy ataovy betsaka ny entana amidy manolotra vola 5 arivo ariary anaovana ny toby any atsimo taio ny toby FPVM Jesosy. Tsy soratra 9 alina ariary. Raha mpisaorana misaotra Jesosy malala no ny fiarovanao sy ny fitantananao. Misaotra koa Jesosy no tonga soma tsara ny entana apetraka eo ampelantananao ny fiainana rehetra fikasana anao trano manolotra vola 1 million de francs, 250 000 francs ho an'ny Mantra, 250 000 francs ho an'ny Kateza, 500 000 francs ho an'ny tranon'ny dada. Voninahitra an'Andriamanitra irery amin'ny misaotra Jesosy no ny amin'izay rehetra nataonao taminay ary mbola apetraka mandrakariva eo ampelantananao ny fiainanay, mbola mahatoky anao izay Jesosy manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny dada, 2 alina ariary ho an'ny Mantra amin'ny fiangonana. Misaotranao izay Jesosy fa mbola narovanao ka tonga eto amin'ny tranonao indray hanome voninahitra ny anaranao, mangataka mba ho afaka BEPC ny zanakay ary andeha nivarotra fa tsy mandeha ny asa tomobila manolotra vola 2 alina ho an'ny tranon'ny dada. Misaotra an' Jehova izay manome sainay aho, misaotra an' Jesosy fa afaka CPE hitamby na dia efa kivy aza hoe tsy ho afaka tao amin'ny telefona dia nivoaka ho mpandresy rehefa nojerena amin'ny vatana teny amin'ny foibe-panadinana. Dia taio koa hitendry izay hiatrika ny examen manomboka rapitso manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny dada. Ity Jesosy ny apahany tamin'ny fanokanana katekomenina ny asabotsy 7 ambin'ny volana Jolay ka mba raisy fa vokatry ny fo manolotra vola 3 alina ariary. Voady misaotranao a Jesosy fa vita soamantsara ny fanavaozana ny trano, mangataka mpanofa avy aminao na nisy numéro telefona moato an'izay mitady trano 033 01 554 25. Afaka manantona anay ianareo rehefa aka n'ilay numéro manolotra vola 2 alina ariary anaovana ny W. Ho an'ny dada misaotra indrindra amin'ny fitondrana am-bavaka tamin'ny aretina ireny, ny tompo amaly fitisy hiaronao lalandava andefa vola 200 francs anao tamin'ny fety rehetra. Makasitraka tompo. Malakia 3:10 apafolo karena 110 000 ariary ho an'ny dada Randrenatoandro voninahitra ho an'i Jesosy reriandry. Tsy soratra 2 arivo ariary. Misaotra an' Jesosy fa nomeny fiara ka indro manolotra rakom-pisaorana mba ho mari-pakasitrananao vola 2 alina ariary ho an'ny Mantra. Tsy soratra 2 alina ariary. Misaotra Jesosy fa mihaino vavaka ianao mivoaka ao hôpitaly Omaly Christophe ary tody soamantsara any atokantranony. Afenao ambany elatrao izy Jesosy ary tsy hiverina intsony ny aretina manolotra vola 25 000 francs ho an'ny dada. Voninahitra dia ho anao reriany misaotra anao ary noho ny fitiavanao anay sy ny fitahinao tompo fa raha very ny convocation BEPC ny mity ny alakamisy dia nentina teo aminao izany Jesosy ka namaly vavaka ianao dia
nahazo nanao ny fanadinana izy misaotra jesosy ary dia apetraka ampelantananao ny fahafahany rakim-pisaorana 25 000 francs, rakitra fifoazana 20 000 francs, fitambarany 45 000 francs. Rakim-pisaorana Salamo 103 110 misaotra jesosy tamin'ny soa marobe narotsakao taminay feno 3 taona ao ary vita soamantsara ny fanadinany iajatiana mbola apetraka aminao ny fahasitranany tanteraka tena maneho ny fahalebiazanao tokoa ianao jesosy manolotra vola 100 000 ariary. Sotra betsaka jesosy ny amin'ny fitahiana omenao anay dia arovy eo amin'ny herinao ny tokantranony zanako tsy ho rava manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny tranony dada voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Ianao jesosy no mbola antony ny fahavelomanay toy izao koa indro manolotra fanatim-panomerana ary mba tonio ny fahatezeranao aminay vola 2 alina ariary anaovana ny tranony dada mangataka vavaka amin'ny asa fivelomana. Apahafolony tamin'ny andritra ny herinandro vola 12 000 ariary na 60 000 francs. Misaotra an' jesosy fa teraka zazalahy soamantsara ny zanako manolotra vola 92 000 ho amin'ny W amin'ny premier étage. Tsy soratra 12 000 ariary. Jesosy io ambinao amin'ny asako aho misaotra tompo manolotra vola 10 000 ariary. Misaotra jesosy tamin'ny soa nataonao ahy fa notanterahanao taminay tokoa ny teninao hoe nareo angina fa izao no hiady fa noho niady teny amin'ny fitsarana dia nivoaka mpandresy noho ny fitahinao ka ity misy vola kely 2 ariary anaovana ny asanao. Misaotra an' jesosy noho ny fitahiana isan'andro mangataka vavaka mba ho salama sy anana fahendrena mandrakariva manolotra vola soratanao moa hoe 56 000 fa 52 000 ariary le izy tompoko 260 000 francs. Ny 20 000 ariary anamboarana ny tranony dada 32 000 zany anaovana ny W. Ity jesosy ilay voadiko taminao izay fanarahantsika 2 alina ariary. Misaotra jesosy mpamonjy malala dia tantany ny fiainako jesosy. Misaotra jesosy tamin'ny arovanao tamin'ny loza taiomba tsy hisy ny arakaraka 2 alina ariary ka ny 2 alina ariary ho an'ny mahantra sy ny kamboty 2 alina ariary ho an'ny tranony dada. Rakim-pisaorana jesosy io misaotra anao fa vita soamantsara ny fandraisana mpandray indro manolotra vola 2 ariary ho an'ny dada randrenatoandro. Tsy misy soratra 2 alina ariary. Nisy nanoratra nofo moa ny nofo efa nalefa tany amin'ny dada ny vola nataonao niaraka tamin'ny 700 ariary. Rakitra confinement 1 711 500 francs. Fanampin'ny trano fanampiana ny tranony dada randrenatoandro Jean Joseph. Misaotra jesosy noho ny famindramponao isan'andro aminay mangataka ho salama mandrakariva aminao mba manolotra rakim-pisaorana 2 alina ariary ho an'ny ezaka tranony dada. Misaotra anao izay jesosy fa mamaly vavaka isan'andro ianao mangataka aminao izahay mba ho hitahinao ny tokantranonay ary koa ny fianaran'ny zanakay anao baka mangataka tolotsaina avy aminao jesosy manolotra vola 10 000 ariary atolotra ho an'ny dada. Misaotra an' Jehova lalandava ao eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy mangataka fahasalamana feno manolotra vola 7 000 ariary apahafolo-karama atolotra ho an'ny fifoazana. Misaotra jesosy ny amin'ny zava-mahagaga nataonao tamin'ny fiainanay menakavy. Misaotra ny fitahinao ny asanay ny ankohonako. Misaotra jesosy nanolotra voady 10 000 ariary. Farany Salamo 119 122 iantoy mba ho soa ny mpanomponao. Misaotra jesosy manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny tranony dada. Dia izay indray ny voady masina natolotritsika teto amin'ny rez-de-chaussée 7 tao amin'ny premier étage 2 tany amin'ny 2e 1 tany amin'ny 4e 7 ny fitambarany dia 9 zany ny manamarina mandrakariva fa mihainy vavaka sy mamaly vavaka eto amin'izao toerana masina izao ilay Andriamanitra tiatsika voninahitra teo azy rery any satria izay efa niteny hoe ny masoko sy ny foko dia eo aminareo mandrakariva. Ny eo amin'ny première sy ny 2e ve tompoko efa vita? Vita. Ny tompoko dia misaotra antsika rehetra. Ny tenin'ny tompo moa tamin'ny tsy teto
tamin'tsy teto dia ny hoe samy miasa dododolo fa tady atoritory ny mpiandry rehetra ny iraka ary ny mpitandrina misaotra an'Andriamanitra misaotra antsika rehetrarehetra ary Jesosy ny tena misaotra andreo izay niazakazaka ny fo amin'izay atsiaro fa mpanompon'Andriamanitra sao dia tsy mahavita ny asa sao dia kamokamo tamin'ny asa nanatoritory tamin'ny asa no fo aziny tompo dia mankasitraka andreo mpiandry rehetrarehetra izay tonga ny asa atra ty am-piangonana tonga tany an-tranon'olona miasa manginginitsika tsika tsy mba mitabataba zany fa rehefa miteny tompo hoe miasa dia miasa daholo ny fo daholo sotra mankasitraka andreo miasa Jesosy ho tahiny ireo ho tsarovany ireo irahany miasa ireo ary tsy hanadinan'ireo mihitsy izy araka ny teniny nyreko zao any anjoronjoro-trano any fa manomboka amin'ny kikika mitomany mihitsy ny devoly tsy vitanay mihitsy ny miady amin'ny FPVM tsy vitanay fa maty zay toy izay amantsy azy hoe matesany amin'ny afo be daholo tenisany maniry tsika fa tsy maintsy mandresy tsy maintsy miady tsika be dehibe ny fanakianana manao hoe moramora ihany fa mbola misy ny corona dada bronao ara idio mihitsy mandeha any an-trano miresaka ataovy amin'ny télévision zany azy zany dada tsy matahotra ninina amin'izany fa raha mbola eo Jesosy anao ny devoly ny kikikany ary tsy maintsy mikikiky izy ary tsy maintsy resy ka dia manainga ny mpiandry rehetrarehetra izy hoy ateo izay efa vonona ny asa toy izo efa nahazo fity teo anatrehan'ny tompo anareo tsy maintsy arovany naizanaizana any an-tranon'olona na any an-tsahana tanàna tadidio izay teny izay miasa tokoa amin'ny mpitiavana izay nataontsika tamin'ity ny herinandro iny izay tsy tahanao sy matahotra avy aloha izy atahotra any izay matahotra corona any avy aloha izy atahotra any aloha izy ioboka any raha samy velona somatsara le nioboka sy le niasa izany mahazo tombony le niasa izany mahazo fankasitrahana le niasa izy niazo satraboninahitra le miasa fa le sitrika na sitrika Andriamanitra mba misatraboninahiny ka mitandrema ateniny zay tsy maintsy mandresitsika ary miomana foana isan'andro vavaka fa zay mivavaka tsy haidoninin'Andriamanitra faharoa jereo tsara meko anareo ty teny ty momba ny Androany momba ny Zakaiosy hoe izaho hoy Zakaosy ho any amiko ny tompo Androany fa nanako rehetrarehetra meko ny malahelo zay azoko rehetrarehetra tamin'ny fambakana onerako fa tena vitany Zakaiosy zany raha mijery ny CD zany ianao tena niorokoditra mihitsy hoe Andriamanitro ay vitan'ity lehilahy ty nameny fananany any an-tsena ny andalana rehetrarehetrarehetra iny dia jerenao angeny Exodosy 28 Exodosy 7:20 Exodosy 7:20 raha isika angeny andininy 70 ka hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary manova akanjo lava ho an'ny zanaky Arona ary manova fehikibo ho azy
ary manaova satroka boribory ho azy voninahitra sy fahatsaran-tarehy ary ataovy amin'ny arona rahalanao sy ny zanany koa ireo dia manosora azy sy manokana azy ary manamasina azy mba ho mpisorona ho ahy izy ary manova kalsona fohy rongony fotsy ho azy anarona ny fitanjahany hatramin'ny valahany ka hatramin'ny feny no misy ireo ary ny akanjon'ny arona sy ny zanany ireo raha miditra amin'ny tranon'ilay feonana izy na manakaiky ny alitara hanao fanompom-pivavahana ho amin'ny fitoeran'ny masina dia eo mba tsy ahazahoany eloka hahafaty azy ho lalàna mandrakizay aminy sy amin'ny taranany mandimby azy zany mba tsy ahazahoany eloka hahafaty azy zany hoe rehefa vonina hivavaka vetivety zay ny antony anaovana ny akanjo masina ny tian'ny tompo ho an'izay rehetra mbola tsy mpiandry dia ny akanjo fotsy hatrany anatiny rehetrarehetrarehetrany fotsy daholo azadiny zay ny tian'Andriamanitra olona zay na amin'izany dia olona vonina hibebaka hiala amin'ny ratsy fanaony zany ohatrany hoe ariana daholo zay rehetrarehetra nanaovako hatramin'izay hifona amin'Andriamanitra hiasa ho an'Andriamanitra androany manjary eloka mahafaty aneo zay zany mahatonga ny tompo miteny androany fa fanonerana ny asa tsy vita misy asa tokony nataonao mitory filazantsara ohatra ohatrany sampana teo tsy nanao zany ianao ndana manonitra tsy fantatry zay ataonao amin'izany manolotra na hijeryn'ny mahantra na hijeryn'ny mpitondra tena mpiandry ianao anarany mpiandry zany fotsiny anaranao mpiandry be desin'i Jesosy ve ho faty vao gaga manao na no faty dada ianao ny tsy niasa tsinaka veny ianao zao ny asa farany mampiandry zay ny atao efa taona 5 taona hitanao zany tsy niasa ianao fa matahotra ndanaro mody ifahafatesana atahoranao io ampiasain'Andriamanitra akany ianao iasa dana manonitra mihitsy amin'ny mpitiavana manao ny asan'Andriamanitra na mpiandry ny iraka ny mpitandrana zany ny tiny manjary eloka ho anao eloka mahafaty azafady renareo ny teniny atsozy elazaity reto le nofo reto efa niainao tamiko tamin'ny telefôna zay nylazaiko taminao atsaina tsy lazainy anaty vahoaka tsony zay ihany zao ary amarana ny fotoana isika anao nira isika zao hoe ny foko ry mpamonjy mangeta entanao vita zay dia mivavaka tsika aorianany vavaka sy ny tsodrano fa 220 fa androka devolo tsika androany io mampikikika azy io hoe tsy leonay tsy vitanay tsy raharantsika zany makanesany amin'ny hafobe matesany daholo ny FPVM io tsy lenareo io ihany tsy maintsy amona anareo anapotika anareo sy izay rehetrarehetrarehetra miaraka aminy sangantsika ny foko ry mpamonjy mangeta entanao ny foko ry mpamonjy mangeta entanao
takao ampoko nefa nirina aminao one noreny foko ona vavakasika voninahitra ho anao Andriamanitra le masina indrindra sy ambony indrindra le loloavinay atampony lohanay satria mpanjakanay tomponay ary mpamonjy anay misaotra anao izay rehetrarehetra zao mbola narovanao am'izay retimbelona rehetrarehetra zay mampiorokoditra n'izao tontolo izao fa izay kosa nataonao hoe raha ianareo koa no matahotra isindray ary no vavolombeloko ary ny vavolombelonao rehetra Jesosy mbola narovanao hatramin'izao saotra anao a deranao makasitraka anao a amin'izany fitiavanao anay izany ankehitriny Jesosy ravoravo tanana zao devolo zao ravoravo tanana tanteraka milavo lefona fa tsy vitanay fa maizay ary fa nanozina azy mihitsy ny aho any amin'ny afo be ho matesany mandrakizay tsy verimberina anapotena ny ty tany razanay malalanay ity sy ny vahoakanao zay mividinao tamin'ny ranao Jesosy anao nilaza taminay mandehana amin'izao tontolo izao nareo mitoriny filazantsara amin'ny olona rehetra feno ny olonao daholo zao tontolo zao feno mpanomponao daholo hatrany ampitan-dranomasina feno zany mampahery anay fa tsy mbola namelanay rery ny Andriamanitray mahavonjy anay koa ny Andriamanitray satria miara-miasa aminay ny Andriamanitray niteny taminay izy mandehana amin'izao tontolo zao roainy demonia zay ny teninao voalohany indrindra zany ny afatra taonay Jesosy indro ianao araka ny teninao tamin'ny sesy ianao osolo mivavako ary osolo no Andriamanitra ka ianao Jesosy mampiteny anay fa ianao dia momba anay mandrakizay tsy ahotahotra efa nomeko anareo ny fahefana rehetra anitsaka na dia nomena rana aza ho ianao Jesosy ary nomeko ny fanahy osy anareo fa tsy fanahy mahery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta mandidiny devoly rehetra zay kalan'olo rehetra zazavavin-drano rehetra naiza misy mpanako taba mampamafo any olona rehetra eto amin'ity tany fandalovana ity eny mampiverin-dalana ny sasany azy any atokantrano rehetra any mamitraka ny sasany atokantrano rehetrarehetra any may daholo nareo lasa ny herin'i Jehovah ny lasa ny herin'Andriamanitra mahery ny lasa ny anjeliny mahery ny lasa ny fiediran'Andriamanitra mahery ny lasa anapotena zao coronavirus zao anapotena ny reto mandringana reta ninina anarany Jehovah mafa amin'izany eraky ny tany sy ny fireneny amery zay andresy zay amin'ny alalan'i Jehovah tomponay sy Jesosy zanany malalany saotra Jesosy lasa nitsipikan'i Jehovah andrava androdana ny asan'ny satana rehetra eto tsy angorooro ntsony zahay tsy atahotra ntsony zahay mpandresy zay amin'ny alalan'ilay tianay saotra Jesosy eloko ao anay ny tsy miasa zany ny teninao eloko ao anay ny tsy miasa eloko ao anay ny tsy mitory eloko ao anay tena ao anay mihitsy tsy ny mandroaka devoly zany ny teninao Jesosy ka dia ampahirezo daholo mpanomponao rehetrarehetrarehetra saotra Jesosy ary alohan'ny isarahany eto mangataka anao ray minitra dia ray minitra misy antony ane Jesosy atongavan'ny olona eto hoe ao ny saotra anao amin'ny zava-dehibe vitany ary eto amin'ny alitaranao masina izy ny mekoga na dia neritreritra ihany asa fony sy ny fanahany misaotra anao tahaka n'le boka sitrana eto izy ny mandoalika manoroka ny tongotra masina ao kosa le mbola miantsoantso Jesosy anaky Davido mba mamindrafo amiko
tsy mba misy toerany tranolay zany any amin'ny tranony fa eto izy nenton'ny tranolayny kitabataba be ny any an-tranony tsisy ivavahana matahotra fa sao tsy mahazo valim-bavaka Jesosy fa eto mba eto ianao ohatrany mandalo ihany nefa tsy velana ianao raha tsy mitana androany mangataka Jesosy ray minitra dia ray minitra reo olonareo mba hivavaka aminao angataka aminao tongava ary Jesosy eny amin'ny W rehetra rehetra reo ny mpanomponao reo no mangetaetanao reo no mahitanao ary reo no tenenao hoe zay mikatsaka ny tavako dia ahita tokoa ianao tongava Jesosy sotra Jesosy ngava ianao ary minitra fotsiny mba iondrika kely mba eno ny fivavahany mpanomponao na amin'ny fanadinany zany na amin'ny aretiny zany na amin'ny asa mandrarany zany antony ny atongavaneto eno ny vavaka Jesosy sotra Jesosy sotra voasoratra daholo zany vavaka zany tsy mbola folatana manondro mihitsy zay taminao Jesosy zay rehetra nangatanay taminao dia nomenao anay daholo satria tianay ianao zay rehetra tsy nahazo valim-bavaka kosa Jesosy mba hiresao mba hiteneno sotra tompo hoentinao any an-danitra zany vavaka zany eo anatrehan'Andriamanitra ray zay fantatra efa tianay izy no nanrany ianao hiaraka aminay tetỳ ambonin'ny tany ary ianao mahafantatra ny fahorianay Jesosy hoentinao any an-danitra zany vavaka zany raha misy tsy mety zany Jesosy tanterao ny teninao hivavaka ho anao hivavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao raha mbola mba misy azonao atao kosa Jesosy atsangano ny tananao feno olatra marika ny fitiavanao anay tembony azo fijaliana ary ny ranao famelan-keloka mba amindranao foa dia tanindrazanay ty ny mpitondranay erovanao azy hatramin'ny farany indrindra ny vahoakanao malagasy zay tena miady dia miady tokoa amin'ny fanitrana mba azo tombony aminao Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka ary mimpanomponao rehetrarehetra zay mivavaka kosa mba azo fitariana sy fiarovana avy eny aminao ka ndreto zay Jesosy mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy enoho ny vavakay sotra Jesosy dia naranao ny angatany zany Jesosy rainay zay ny an-danitra ho masinany eny anaranao tonga neny fanjaka taony sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra meonay noho ny ana sahazo anay ary mamelany elokay tahaka namelanay zay meloka taminay ary aza mitondrany amin'ny fakam-panahy manafany amin'ny ratsy zaka sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amena raiso ny tsodrano ho Jehova tompony maro aminao aza matahotra aza matahotra aza matahotra aza matahotra zany hoe ny Andriamanitra hoe zany namorona anao hatrany amin'ny kiboniny momba anao ary mbola monjy ianao amin'ny andro rehetra mbola iainanao
zaho Jesosy rehefa tia dia tena tianao aho hatramin'ny farany. Anao kosa tompony dera ny ahajarany voninahitra mandrakizay. Amen. Jehovah ray malala ho izay ho an-danitra ao ianao izay fivavahako izay. Jehovah ray malala ho izay an-danitra enoy ny fivavahako fa Jesu Kristy zanaka no tena sorona zay tiako amina pameloka. Ho tanteraka tokony izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro endrikony tany rehetra. Amen. Samy mahireza tokoa. dia miangavy antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray toko mba hipetraka dia anaraka ny fandaminana izay ataon'ny diakonina. Iangaviana ny sekolalady izany aloha mba hiandry farany ataon'ireo Jesosy dia ery itsika no mivoaka ary ny anan'ny quatrième dia anany tohatra atsimo daholo tsika no mivoaka. Ny ataon'ny deuxième étage dia ny tohatra atsimo daholo no mivoaka. Ny ataon'ny premier étage dia ata amin'ny tohatra andrefa navaratra daholo tsika no mivoaka. Dia mirary soa tsika dia tahiny Jesosy daholo tompoko. Tsy azo atao dia tsy azo atao ny manompo tomporoa ary tsy maintsy ihany koa mitoky olona sy arenao ampo nekenao fa ny tomponao dia ilay andriamanitra tsy toa kanefa ianao dia mbola say mandrafy azy amin'ny fomanao tokoa everoia. Lazafa tonga tety ilay Jesosy sanak'Andriamanitra hamonjy ireo nany
Siana sitranarana lavo kanefianao de mbola sai manilikilika famjenomany ka de tsy mety sy manda niatsoosay atanomenombeny oe moti tetoati nietana fitiavana ho fitaoana fiadina tsara indrindra ny namana diavana mba ilazao sy izara oahay ambindra tandremotsao ianao indray dopipavaka mandeha mamalakira ka ianao ilay mahay no mivavaka matsatsyapsia